araky ny voalazany fanirisoerana evoatrany zava-dehibe ny fanohizana ny tolona satria betsaka ireo izay matahotra ny fiverenany teo amin'ny toerana maha-minisitra azy amin'izao fotoana izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba honina mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity vidéo ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay fanatsipiko izay dia ny mahakasika ny hafatra izay navelan'ny fanirisoerinaivo no tena iompanantsika atao anatin'ny ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra mahakasika ny toetra ara-politika ireto. Député mila vonjy malahelo mafy fa voahilika ny Irmara araky ny nambarany ahilika izahay efa tsy malagasy intsony ny fiheverany ankamaroan'ny malagasy anay Irmara izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelina raha miteny sy maneho hevitra dia hompavarararaka no mahazo anay ho hiatrany député mila vonjy Philbert raha naneho ny heviny mahakasika ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao. Politika sy seza ao anatin'ny gouvernemanta tsy mbola voantso ny ekipany sasany ora vitsy ny alohan'ny fanambarana ofisialy ireo mpikambana nandrafitra ny gouvernemanta vaovao dia tsy mbola voantso ny olona izay natolotry ireto olona amin'ny sary ireto izay milaza ho mpitolona ireto ka nanaitra ny filohan'ny fanavoazana moa izy ireo tao anatiny izany rehetra izany. Izao ianao ry zandry milaza anatitra CV mba ho ministra raha nafikainao ho mpanao photocopie mikolo raha notendrenina ho siteny primature nefa tsy nanatitra CV izy nangatahinao ny andravana ny gouvernemanta ahafahanao hiroso ho ministra izay tsy misy olana akory izany. Raha kilalao ny fitondranan'ny firenena dia nangatahako ho ministra ny vola mihitsy ianao na mbola lavitra aza ireo lalana sy dingana alianao mba tsy hamerenako ny teniko hatrany hoe ndana aloha manohy fianarana rehefa avy eo miditra amin'ny sehatra politika izay ho hiatrany ny Patrick Raherimanana raha nilaza ny heviny manoloana ireo GNZ ary nambarany mazava tsara tamin'izany fa GNZ mangala sisiny ireo zandry sao ataon'olona fitaovana fotsiny akana fahefana mangala sisiny ho iaho izay io ny havatra izay navelany. Colonel Patrick indray andeha isika hifampitady ry kapisaty fa samby nianatra komba hoy ny nambarany namoaka sary ny miaraka amin'ny basy indray ingahy Colonel Patrick milaza fa efa lasa any amin'ny communauté internationale ny proof izay nangatahan'ny fanirisoerinaivo nambarany ihany koa fa misy miaramila avy ao amin'ny kapisaty nasaina nitady azy efa vonina miaraka amin'ny basy izy ary vonina ny hamaly ka vonina hifampitady fa samby nianatra komba hoy ny nambarany hatrany. Ifotsitsotsi indray iso alie ianao ry colonel iza indray zao no nampitsaky blanc-nao ry colonel Patrick hoy ny nambarany hatrany diso alie ianao colonel hoy ifotsitsotsi tao amin'ny rindriny nanoloana ny fanambarana amin'ny sesisesy izay nataon'ny andriamatoa colonel Patrick tato ato izay ary kanjely Patrick sambatra izay mino nefa tsy misy proof hoy ny nambarany hatrany nilaza ny ministry ny angovo atoa ralitera fa tsy marina ny fanambarana momba azy ary tsy mbola naneho hevitra sy nanao fanambarana ny tenany ka miantso ny rehetra tsy hanabaritaka vaovao tsy marina sy tsy voamarina ny tena fametrahana ny filaminam-bahoaka. Hatreto tsy mbola hita ireo proof amina gony araky ny fanambarana amin'ny sesisesy izay nataon'ny colonel Patrick mazava araka izany ny tanjon'izy ireo dia hanakorontana ny saim-bahoaka mba tsy hafahana miroso amin'ny fanavoazana izay kasainy fitondranana Mikael Rajamirina ho tombotsoany faritra ao Madagasikara ao izay hivelany Antananarivo hoy ny fanehoan-kevitry ny olona maro raha naneho ny heviny izay indrindra fa ireo avy any amin'ny faritra izay nilaza ny hevitra izy ireo manoloana an'izany rehetra izany. Hoy Dr Ramanadany maninona ny zanaka ny Antananarivo raha manao concours magistrat dia freina bisy ihany no miala fa maninona zanakay amin'ny faritany mila mandany million amina taxi bus frais hôtel sy ny tariny vao afaka manao concours. Reriky ny voyage sasany marary vao tonga ao Antananarivo fa ratsy ny lalana avereny centre de concours magistrat any amin'ny faritany fa ilay centralisation izay natao ho fanefitra ny fraude io tsy mba havaholana mijaly ny zanakay tratran'ny centralisation izay ataony mpitantana ny NMG manana zanaka mahay izahay fa tsy ampiray aman-dreny manambola nareo avao zany hitiana anaky maro afaky magistrat io saty anakinay nianatra mana bac plus 4 fa vetsy mpanarivo ty baba amin'iny tsy mendrika ho magistrat
ampy zany ny tsy fitoviana amin'ny samy zanaky ny malagasy eo anatrehany asa-panjakana hoy ny nambarany hatrany fanavoazana décentralisation effectif io ny havatra izay navelany ity dokotera ity raha nanio ny heviny izy manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Andao amin'izay ho resantsika ity fanambarana izay nataony fanesoerina evy ity. Tsy amaly ny fanenjehana manokana atao amiko aho fa avelao ho azy ireo ny ataony. Ny azoko ambara kosa dia izao, rehefa nanakaiky ny fananganana gouvernemanta vaovao ary hita fa mitady fomba rehetra hanakana ny fiverenako ny ekipa ny fitondrana teo aloha, mampiasa olona ao anatin'ny fitondrana mihitsiny izy ireo mba hanakorotanana. Maro amin'izy ireo no efa voasaringotra tamina raha maloto teto amin'ny firenena ary efa betsaka ny voatanisa anaty lisitra. Efa misy dingana hanokafana fanadihadiana saingy mbola matanjaka ny seraseran'izy ireo. Izay kosa tsy afenina, mbola mila manatsara ny lafin'ny serasera. Tsy mbola vita nytolona, dingana iray ihany ny vita, mbola ao anatin'ny ady isika ka ilaina ny fahamelona avy amin'ny rehetra. Eto avy dia mankahery ny filoha Mikael Randrianirina sy ireo mpanolotsaina ambony ao amin'ny fitondrana fanavaozana ary koa ny Prime Ministra mba ho tariny fanahy masina amin'ny fisafidianana ireo olona sahaza hiady amin'ireo tambazotra mafia izay niara-niasa tamin'ny fitondrana teo aloha iny nambarany hatrany. Hita fa misy tahotra sy fikoropahana amin'izy ireo amin'izao fotoana izao. Tsy mitady toerana maha-ministra ny tenako, ny zava-dehibe dia ny fanohizana ny tolona sy ny ady amin'ireo izay mpanimba sy mpahotry ny firenena mba tsy hiverenan'izy ireo hanjakazaka sy hampiasa olona hanakorotanana ao anatin'ny fitondrana sy ny firenena intsony hoy ny nambarany hatrany. Midika izany fa tsy dia fitiavan-tseza loatra ny azy fa ny asa vita no ifanotsarana. Raha izao voalazany izao no fitiantsika ary maromaroany tahaka azy raha toa ka tena izany tokoa ny zava-misy fa satria marobe ny olona amin'izao fotoana izao ny fitiavan-tseza no tena imatimatesana ao anatin'izany rehetra izany ary mifikitra mafy mihitsy ny sasany na iadivany amin'izaniza aza ao anatin'izay fitiavan-tseza izay mba tsy hialany amin'izay resaka seza izay satria mamy ny seza ary mamy ihany koa ny vola. Io moa zany tsy misy olona miasa tsy misy tombotsoa izany fa matoa miasa dia be dia be ny tombotsoa ao anatin'izany rehetra izany matoa mifikitra mafy ireo rehetra izay mahazo seza na tamin'ny fitondrana teo aloha na amin'izao fitondrana izao. Ka dia mirary soa azy ireo havita be amin'ny dida manandraikitra izay sahanin'izy ireo amin'izao fotoana izao ary ainganeo tonga amin'izay hoe tena fanovana tena izy zay tokoa ny zava-misy atsoatsy zay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino mimilaiky ny vidéo antsika ary tsy arovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.